Ankafaliana indray tompoklasy tovovavy no iarabanantsika rehetra ho amin'ity aliny alakamisy ity no manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fahitalavitra Honneur TV anatin'izao fampahalaram-baovao izao ireto ary amin'ny lohatenim-baovao antsika. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia ho maimaim-poana avokoa ny fanomezana vaksiny, otin-kankana, ny fitiliana ho an'ny reny sy ny zaza. Ny fanorenana ifotony ihany no vahaolana amin'ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana izay nentiny hetsika ho an'ny fanorenana ifotony tamin'ity androany ity. Tsy hitondra fitoniana eto Madagasikara ny fisamborana mpanao politika izay atao amin'izao fotoana izao raha ny fanohevitra nataon'ireo kandida ho filoham-pirenena sy mpanao politika. Lehilahy iray no namonainy vokatry ny LOZAM-PIFAMOIVOZANA atetsy amin'ny lalam-baovao tsara sotra io folakandro io. Raha hafa kosa naratra mafy vokatry ny fandehanana mafy teo amin'ny fiara no anton'ny izany. Tsy tokony hisy kosa ny fahantrana eto Madagasikara raha ny fanazavana no entin'ny fikambanana ADY tsy misy afa-tsy ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra ihany no ahafahana miady amin'ny fahantrana. Izany lohatenim-baovao izay hoentina manao ny antsiprian'izy ireny ao anatin'ireto vaovao hoentina amin'ireto na izany natrana aiza nefa dia manomboka ho amin'ity androany ity ny fandarana tapatapakahatra izay atolotry ny Honneur TV, Honneur Radio antsika rehetra. Fandarana tapatapakahatra dia natokana sy mibahana momba ny fampelezan-kevitra eto Madagasikara amin'izao fifidianana ho filoham-pirenena ho totosaintsika ny fito ny volana novambra ho avy izao fandarana izay anasana anireo kandida ao anatina ady efitra iraisana momba ny lafin'ny politika, eo ihany koa ny sosialy, ny fandriampahalemana sy ny fanabeazana ary ny fampelezan-kevitra indrindrandrindra izay ho ataon'ireo kandida amin'ntsika izay mpanaraka nyity fahitalavitra Honneur TV sy ny onjam-peo Honneur Radio ity. Ao amin'ity androany ity dia hanomboka izany ao aorianan'izao fampahalaram-baovao izao. Mahazatra ny talata ariva amin'ny valora sasany izany ao aoriana fampahalaram-baovao sy ny alakamisy ariva amin'ny valora sasany no anarantsika zany an'izay fandarana tapatapakahatra izay. Andriamatoa Pascal Rasony izy no iray amin'ireo mpanolotra ny fandarana. Izy moa dia manampahaizana momba ny science de l'éducation, ananany marapahaizana master 2 na ny bac plus 5 izany. Eo amin'ny sehatry ny asa kosa indray dia fantatra zany famitana andraikitra momba amin'ny fitanana antsoratra sy ny tahiry eo anivon'ny departemanta amin'ny fitantanana ny olona sy maha-olona amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra moa ny tena ankoatran'izay dia mpisehatra eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ihany koa i Pascal Rasony izay anolotra izany fandarana izany. Iaraka azy ao ihany koa Andriamatoa Roty izay fantatra ihany koa moa zany amin'ny fahaizana eo amin'ny lafin'ny diplomasia eto Madagasikara. Izy ihany koa dia iray amin'ireo andray anjara amin'ny fanetanana sy ny fitariana an'izany fandarana izany. Ankoatran'izay ihany koa dia manampahaizana momba ny lafin'ny politika eto Madagasikara izany mpanolotra izany. Hoentina amintsika ao anatin'ity horonan-tsary ity ary ireo vahiny anaraka ny tapatapakahatra an'io alina dia ny kandida larana faefatra amby telopolo pasteur André Mayolla Dieudonné, eo ihany koa ny kandida José Kely izay iaraka hiady hevitra moa rahalahy ao anatin'ity fandarana tapatapakahatra ity. Lazaina fa zay ngeny manakorotana zay mitaky an'le ara-dalàna ve ny manakorotana sa nle manao zavatra tsy ara-dalàna amin'lisy mpifidianana sady olo reo olona enapitelopolo reo mba to tonga ao fa eo anatreny tsy mety kosa tsy maintsy ijony miaratsiny fateninao kely maranapaka kely iny ty ataon'zay ty ty sortany rajoelona ve nylomba zay de fisy afisiny raha valomana no apetraka an'zay fa zaho izy mifidy pasteur Mayolla ina atao kara ny anaty razoky karama Arak'izany zany dia ny kandida pasteur Mayolla sy ny
candidat Zozekely zany no iaraka amin'Andriamatoa Roty Randria Mandranto sy Pascal Rasoni ao anatin'iny afandaran'iny i Roto Randria Mandranto moa dia manampaizana amin'ny resaka géopolitika eo ihany koa ny tontolon'ny communication organisationnelle izay andraikitra ny tanany moa teo anivon'ny samis izany manasantsika rehetra ary anaraka nyity fandarana tapatapakatra ity ary efa avy eo aoriana ny fampalalam-bavao eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa dia lehilahy iray no fantatra fa namony ainy nandritra ny lozam-pifamoivozana izay nitranga tetsy amin'ny lalam-bavao tsara sotra io folakandro io tokony tamin'ny iray ora alatsaka teo eo iray afa kosa no naratra vokatra ity lozam-pifamoivozana ity fantatra moa fa noho ny fifandonana teo amin'ny sprinter sy camion iray izay nandeha mafy no nahatonga n'izao loza izao teny an-toerana hitantely rabe ny lalana sy tiavina rakotondrina toy izao sisany ny hafarany ireto fiara roa ireto vokatry ny fifandonana mafy teo amin'ity lalany tsara sotra ity androany tokony tamin'ny iray ora latsaka teo ny fandehanana mafy moa no antony nahatonga izao loza izao sprinter mitondra piasa eny an-toerana izay nitondra sinoa iray no nandeha mafy ka nifatratra tamin'ilay camion araka ny nambarany mpanatry maso dia nandeha mafy ilay fiara ka izany no nahatonga ny loza zay le izy fa tsisy hoe inona fa tena nandeha faran'izay mafy mahitsy sprinter io avy any tena hoe faran'izay mafy mahitsy tsy nda io tôbily io tsy izao io miforitra be azonao dia le sinoa tao amin'ny ilany dia le sinoa voabatana sy alisy sy le bandiny dia toa dia famonjenana toa anatin'le 4-4 fotsifotsy iny moa le gasy oa tsy ndarahina mihitsy fa teo tsy efa ela be fa voasitana le afatsy efa tena ela efa maty tsadrana zay vao nafahana tao anatiny tao fantatra hoe tokony tsy mbola nahetsika teo zany le olona aloha fa niandry kostalo zay ny tokony izy fa io vao tavavoaka tao dia nataony zareo te tsy dia nisaromana lamba kely dia ny olona zany akasary tsy avela amin'ny makasary fe ampidirina ana tôbila dia tafiditra tao dia lasa le madama le ao anatin'ny tôbily hoe tsy azonareo alaina sary zany tsy azo jerijerena fa tonga dia hoentana dia lasa ny zareo amin'ny 4-4 rano le olona niteraka korotana ho an'ny mponina teny an-toerana ny loza satria rehefa nesorina tao anaty fiara ilay sinoa dia nentina nakany amin'ny AGR avetrany ilay mpamily ny fiara izay malagasy kosa dia tavela tao ary efa ela vao nesorina tao anatin'ny fiara efa maty noho izany izy vao nesorina tao anisany nampirongatra ny fahatezeran'ny mponina teny an-toerana izany ary teo ihany koa ny tsy fahazahoana nakasary ilay maty sy ny fanambanina ny olona teny an-toerana izay nataony ny tompon'andraikitra iray araka ny voalazany nanatry maso hatrany dia noentina izy ireo tany anaty fiara tsy mataho-dalana ihany koa ilay razana ary nolazaina fa hoentina any amin'ny hopitaly kanefa nalefa tany an-tranony avetrany tsy nisy noho izany ny constat izay nataon'ny polisy noho ny baiko nomeny ilay tompon'andraikitra malagasy teny an-toerana ka saika nampirongatra ny atezeran'ny mponina magasy le tangonana teo iny dia izy zany nandefa hoe tsy maintsy alefa le razana ny olona zany hoe avelo le razana teo constat dia izy nandefa ka io mahatonga sakory kely madama gasy iny zany izy zany ohatrany hoe momba le sinoa izy azo atao tsara ny misoroka ny loza sahalan'izao raha toa ka misy ny fitandremana amintsika mampiasa ny lalana mila hajaina ihany koa ny lalana mifeny fifamoivozana ny fandehanana mafy mantsy no tena mahatonga ny loza matetika ity amin'ny ity faritra ity Lantona udiaku awamantang kindindang anzotsika rehetra mpampiasa ny lalana mba ho maily zany ao anatin'izay lalana vaovao izay malalaka kanefa fantatsika fa misy loza matetika eny amin'izy ireny eo amin'ny lafiny fanabeazana dia ivaly anio alina ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho amin'ny eto Antananarivo renivohitra raha-pitso maraina kosa no hipetraka ny petadrindrina mahakasika izay fanadinam-panjakana baccalauréat izay io maraina no vita ny délibération izay nataon'ireo mpampianatra teny Akatso 17 faingo 17 isanjato moa ny tapa
tapahafana fanadina baccalauréat eto Antananarivo renivohitra raha mitatitra avy amin'ny ministera fantatra kosa fa niakatra amin'ny tapahafana ho amin'ny tany amin'ny faritany nandritra ity fanadinam-panjakana baccalauréat ity 5 faingo 2 isanjato ho an'ny faritany fianaratsoa 7 faingo 3 isanjato kosa ny tapahafana ho an'ny faritany Antsiranana raha toka 7 faingo 4 isanjato ho an'ny Mahajanga niakatra ihany koa ny tany Tomasina satria dia ny 3 isanjato ireo nanara fanadinana zany no afaka atao anatin'izay ho an'ny faritany Toliara kosa dia fantatra zany fa ho amin'izao ariva izao no anatanterahana ny délibération araka zany zany dia rampitso dia efa saika hotazana eny amin'ny fompepanadinana rehetra ny valy ny fanadinam-panjakana baccalauréat izay hototsaina tamin'ity ataona 20 sy 2 ity. La fomba vaovao hafa eo amin'ny pejy politika dia manoloana ny fisamborana an'ireo mpanao politika eto Madagasikara anisan'izany ny pejy terakotignena teo ihany koa Rendina dia samy manana ny fahitany izany moa ny mpisehatra politika eo ihany koa ny olom-pirenena sy ireo candidat ho filoham-pirenena. Ny ankamaroan'izy ireo dia saika niresaka fa misy fiantraikany amin'ny fifidianana sy ny fiainam-pirenena ny fisamborana an'ireny mpanao politika ireny. Raha nambaran'ireo mpanao politika fa voamaika hitondra korotana sy voamaika tsy hanome fitoniana ho an'ny Madagasikara ny endrika fisamborana mpanao politika amin'izao avy amin'ny taona afa-tsika miroso makany amin'ny fifidianana izao. Tantely rabe ny lalana sy tiavina rikotondrina. Tokony nisy fifampiresahana sy fifanantonana izay vao nandroso tamin'ny fisamborana ireo mpanao politika sy tompon'andraikitra raha ny nambara ny candidat Andrian'Oilson José Michel misy fiantraikany amin'ny fampelezan-kevitra ny zava-misy ankehitriny raha nambara nyity candidat ity. Tafinarantsoa tsisy vokitika mangapetra kotony rainy no avetrany dia nahiditra ponja ilay olona nahiditra ponja tamin'ny andro saika ny olona azo bezany aby hoe manakorotana ny filaminam-bahoaka angamba nefa metraka banderole nataony raha olona metraka banderole rehetra io ampidirina ponja manahirakiraniny angamba zany azo natao tsara na miantso amin'ny gapetra kotony rainy lazainy izy hoe tandremo zavatra ataonao io tsy zaza kory mafantatra tsara zavatra ataony. Ny fitondrana indray no miteraka sy mamboly korontana eto amin'ny firenena. Io no nambaran'Andriamatora sy Lofirene mpitarika ny DFI tsy mitondra filaminana amin'izao fifidianana izao ny fisamborana ireo mpanao politika ireo noho ny samy fikatsahana ny mahasoa ny firenena. Peta avy ny fianaratsoa fa za dia miteny aho an'io hoe raha mbola mpitarika olona mpitarika antoko mpanao politika lany vola mikarena amin'ny fikatsahana izay mba mahasoa ny firenena sambosamborona ohatra manao sambodokotra na sambotrakoha zay vao amoronana dossier ohatra dia oza hoe tsy mety zany ary tsy tondra fitoniana na dia samsam-piaro amin'ny fitoniana tsy misy olona ne maniry ny korontany dia mpitarika ary mpitarika antoko pety rakotinirina no samborona ka ozy zay hoe tokony dinira tsara ny fomba hitantanana firenena sao la manetsika ny atezeram-bahoaka zay tsy maniry an'izany fa ny irina dia mba hisiny zany fitondrana tena mahatsapa ny irifiry ny vahoaka zay fa vosikajy maniry an-tany fa farahidiny. Samy nanana ny fahitan'ny fisamborana ireo mpanao politika avokoa ny olom-pirenena izay tavarisaka taminay. Zao misy ambadika politika velogny izy misy aloha lafiny tsara ihany hoe misamborana anazy mba ampilamina ny fifidianana misy ihany koa nefa lafiratsiny ihany koa ny samborana anazy satria mety hoe maneligelina ny fifidianana koa etsy andaniny ny mikasika ny fandraidina manokana tokony hoe taoriana ny fifidianana izy fa nanao an'io fanambarana io satria lasa korotana be le zany raha valoha fifidianana ohatr'izao fa raha taoriana ny fifidianana izy nanao ny mety mba nandanina ihany satria fanaraka tamin'izay mpitondra lany eo. Indray misy olona zany tokony ho samborina raha ohatra manotoana fiandrianam-pirenena zany hoe manakorotana ny vahoaka sy ny firenena
fa misy kosa ray maneho hevitra tsotra izy tsy tokony samborona izy satria zony maneho hevitra raha ohatra hevitra tsy anakorotana firenena sy manimba ny saim-boka fa ohatra kosa hoe manakorotana firenena amin'izao fifidianana zao mety tsy dia tsara loatra samborana tsy mety fisamborana fa mety raha ohatra manao tsy magnara-dalàna raha tsy magnara-dalàna dia mety samborana fa raha magnara-dalàna dia tsy azo samborana. Raha tsy ahivina dia niresaka fananganana fanjakana manokana no ny ampanganan'ny pety Irakoton'ny Reny sy Raindina izay voarara ny lalàna ny fisiany izany. Eo amin'izay pejy politika izay dia potika tamiteraka ny fiandrianam-pirenena amin'izao fotoana izao ary tsy azo antoka intsony ihany koa ny fierozana ny tanindrazana raha ny fanambarana izay nataon'ny hetsika fanarenana ifotana ny ACFI tamin'ity androany ity ny ACFI araka izany dia mbola mivohitra any amin'ny hetsika fanarenana ifotony ho an'ny Madagasikara izay nambaran'izy ireo fa lalana tokana ahafahana manavotra ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Namafy izy ireo androany fandindoza ny fiarovam-pirenena tsy mandeha amin'izay izy ihany koa ny fanomanana ny fifidianana ka tokony ho ahemitra na ho ajanona mihitsy. Andeha ho arahantsika ny fanazavana hoentiny mpitarika iray ao anatin'ity ACFI ity tantela be ny lalana sy tiavina Irakoton'Reny. Satria feheziny lalàna hafa ary hitantsika ny fomba fandalina ny lalàna ao amin'ny antenimieram-pirenena le teny dia mazava be eo antenimiera fa ranomarina dinina ny fizarana tablety sy ny vola CCN no entina mandany ny lalàna ao dikan'izay ary anatin'izany le lalàm-pifidianana zay mahatonga ny olona miahiahika amin'izao fotoana izao hoe fifidianana hitondra filaminana ve sa fifidianana mbola ahafahana ndray mangoro-karena malaky ahafahana ndray mangeja ny fahefana ahafahana ndray mbola mandroba ny arem-pirenena eto avy eo milefa ny apita dia manorona zavatra ny velana tsy eken'ny malagasy intsony ary joroana iray aman-dreny. Ny pejy fahasalamana dia maimaim-poana avokoa ny fanomezana vitamina, odikakana ary ny fitiliana ny tsy fonjarin-tsakafo. Eo ihany koa ny fanaovam-bakisiny, ny fitiliana ny tsy mikaretina VIH ho an'ireo vehivavy bevoka mandritra ny fankalazana ny herinandro ny reny sy ny zaza izay hototosaintsika ny 2020 hatramin'ny 2020 ny volana oktobra ity. Atanjona ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana-bahoaka moa ny ampena ny tahan'ny fahatirana fahafatesana ho an'ny zaza izay voateraka ny fanenana ihany koa ny tany fahafatesana ho an'ny reny sy ny zaza eto Madagasikara. Anja minana menjanahary eo amin'ny sariny mamirina razafitsoarana. Raha miisa rahetsy ireo reniteraka dia ampidinina ho 700 ny tapa-fafatesana eo am-piterahana raha toka ampidinina ho 17 amin'ny arivo ny ho an'ireo zaza voateraka raika amin'ny 30 amin'ny arivo ihany koa ho an'ireo zaza latsaky ny 5 taona. Paikady apetraky ny ministera araka izany hanomezana maimaim-poana ny vitamina A ho an'ny zaza 4 hatramin'ny 7 volana, odikakana ho an'ny zaza 12 hatramin'ny 7 volana sy ny vehivavy bevoka manomboka amin'ny 5 bolany kibo. Ary ny fitiliana ny tsy fanjari-tsakafo, ny fanaovam-bakisiny ho an'ny zaza voateraka sy ny latsaky ny 5 taona. Eo ihany koa ny fitiliana ny tsy mikaretina VIH amin'ny vehivavy bevoka mandritra ny fankalazana ny herinandro ny fahasalamana ny reny sy ny zaza mba ahafahana manatratra ny tanjona izay efa napetraka. Kopiasa ny fahasalamana manodidina ny arivo no aparitaka hanatanteraka izany. Satria ny antony tena mahatonga ny tany fahafatesana avy io dia ny loza azo vokatra ny fiterahana na dia tokony fantatra ao anatin'izany fotoana fitondrana voka zany mila fandadina dia tokony eo ny afantarana azy mba tsy hiteraka any tokantrano any na hiteraka any amin'ny toerana tsy tokony anaovana izany fa ampiasa ireny toeram-pitsaboana ireny. Ankoatra izay, tsy tokony hemitra ny iray aman-dreny hitondra ny zanany atao vaksiny manoloana ny tsao samihafa izay ezahana ely amin'izao fotoana izao. Maro mantsy ny dingana efa vita ho ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ka tokony ho tohizana izany. Ny hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka moa ny tena tanjon'izy ireo. Ny fanentanana ny olona natateraka n'ireny hetsika vaksiny ireny nahitantsika vokatra goavana dia goavana tamin'ny taondasa. Ny ezaka natao tamin'ny taondasa hitantsika tamin'ny volana jona teo ny fahazahoan'ny Madagasikara n'ilay sertifika hoe tsy misy intsony le fakozatra eto amintsika. Raha ohatra zany sika ka narefo tamin'ny sakana izay nataon'ny olona hoe tsy ataonay vaksiny ny olona, tsy ataonay vaksiny ny zanakisika dia tsy natratra izay tanjona izay mihitsy sika.
amin'ny 12 ny volana oktobra ho avy izao moa no anomboka izay fankalazana ny herinandro ho an'ny fahasalamana ny reny sy ny zaza izay ary tsy farina ratsy ny 12 ny volana oktobra mariana fa andian'ny 15 ity ankalazaina ity. Mila mandray andraikitra kosa isika raha te hiady amin'ny fahantrana satria izany no zava-dehibe fa tsy ny resaka vola koa ny fanazavana izay noentin'ny fikambanana ADY de carte monde tamin'ity androany ity anambaran'izy ireo ihany koa fa tsy maintsy jeren'ny tompona andraikitra ny lafiny rehetra ialana amin'izany fahantrana izany nankalaza ny fafitopolana taona amin'ny fanambarana maneran-tany momba ny zon'olombelona sy ny ady amin'ny fahantrana lalla ny fikambanana moa tamin'ity androany ity izay nitotsaina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna tetsy analakely tantera be ny lalana sy tiavina rakotondrena. Ny fikambanana ADY Monde dia fikambanana ivondrona ireo fianakaviana sahirana izay misy eto Antananarivo mahajanga ary toliary. Fikambanana mikarakara hetsika iadina amin'ny fahantrana. Anisany ezaka ataon'izy ireo ny fanentanana ny sarabaibahoaka andray andraikitra, eo ihany koa ny famakiam-boky sy ny fanomezana fiofanana informatika ho an'ireo ankizy sy tanora sahirana. Nisy noho izany ny trano evana ampahafantarana ny zavatra ataon'izy ireo teny an-toerana izay nandraisany ireo mpikambana anjara. Ny ady amin'ny fahantrana zany dia mieritreritra foana zany olona hoe resaka ara-bola io. Ny vola zany dia fitaovana fotsiny ihany fa ny tena hoe tena hetsika tena lehibe amin'ny resaka iadina amin'ny fahantrana zany dia ny fandraisana andraikitra ny tsirairay tsy sy ny fanilikiliana sy ny fiarah-miasa. Reo zany ny tena hoe hetsika lehibe iadina amin'ny ady amin'ny fahantrana satria raha vao ohatra mantsy miresaka foantsika tsisy vola sy namina dia tsy misy zavatra vita mihitsy eo. Ady hevitra fampahafantarana programanasy fanon-kevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny On Air TV sy On Air Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Marka Ravalomanana, laharana 520, manangana fa tsy mandrava. Ny tonga miaraka ny fanombohana, ny miasa miaraka ny fahombiazana. Fidio, kandida laharana 520, Marka Ravalomanana, mpanangana fa tsy mpandrava. Andao isika ifanometanana? Andao isika ifanometanana miaraka amin'ny José kely. Miara mahita isika, miara mahatsapa fa mandihy fotoan-tsarotra ny firenena. Fanahina, fasairanana, mozary manjaka efa isam-baravarana. Toy ny malagasy rehetra tia tanindrazana dia mahatsara ny teniko fa manana didy. Adidy maniraka antsika andray anjaikitra, ijoro hanohitra ny ratsy izay mamarina ny firenentsika makany amin'ny fahaverezana. Ezaka lehibe ny miandry antsika malagasy, asa vadi-drano mihitsy ka tsy vitan'olo-tokana, tsy ho tanterak'olombitsy fa ifanakontsika mianakavy ampahendrena sy ampahamarinana. Ezaka lehibe tsy azontsika atao andrakandrana sanatria, tsy azo lalovintsika okindrindrina sanatria. Ampanatretena no ahafahako milaza eto fa nanomana ny tenako amin'izany ny androm-piainako rehetra hatramin'ny fitaizana azoko avy amin'ny ray aman-dreniko sy ny fiarahamonina, hatramin'ny fianarana norantovako na teo an-tanindrazana izany na tany ampitan-dranomasina, hatramin'ny asam-bahoaka nosahaniko isan'ambaratongany. Ny faneraserako tamin'ny vahoaka izany, indrindra tamin'ny tantsaha maranisa manerana ny nosy. Ny fandraisako tamin'ny antokon'olona isan-karazany izany, ny ainako ny tsara, nandalovako ny tsy lavoraro loatra ary nisedrako olam-piainana koa ary. Izany no namolavola ny fotom-pisainana tiako zaraina amintsika ankehitriny. Malagasy masy mandidy amin'ny taniny no afaka merina ny asom-pirenena. Malagasy masy mandidy amin'ny taniny no afaka hife ampiadanana ny fivelaran'ny ara-nofo, ara-tsaina ary ara-panahy. Ny sehatra rehetra tokoa ny mila metrahantsika izany filamatra izany. Saingy mirandrindra ny fiarahamonina no oka ifantohantsika voalohany dia ny faharovana ny olona sy ny fananany. Io fiverenana fandrepalemana io
no kitro farany fivoarana amin'ny sehatra hafa rehetra miainga amin'ny sosialim-bahoaka ka mipakatra any amin'ny toe-karena ary manana anjara lehibe amin'ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany ny fitandremantsika toy ny anak'Andriamaso ny fisitrahana ny harem-pirenena arena zay fonina haro antsika ka tsy eketsika ho lasa hitambarotra fotsiny tsy eketsika ho voarombaky ny mpijiriky efa mirangorango avana tsy kelikely ny fiovana toetrandro tsy maintsy etitra zany ny raharaham-pirenena amboadidy isika ary ny tenako tsy alak'ilembenana amin'ny fampiarana ny teny midina rehetra teny midina zay tsy maintsy efa fampiarana amin'ny vahoaka amin'ny fiainona ny teny miakatra avy any fotony satria arabaky teny izy ireny ny fototry ny fifampintondrana eto Madagasikara nosy sambatra onenana malagasy sambatra andao sika hifanometana andao isika hifanometanana andao sika hifanometanana Fidio Josékel numéro 15 Fédération Malagasy ny basket manolotra championnat national ana A laisvavy ao amin'ny Palais Sport mivalo folatra amin'ny 20 octobre. Sponsor Bigi PMU Madagascar, boisson officielle Ovive XXL, partenaire média Live Sport, TVM, RLM Communication, NRV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national ana A mivalo folatra rotana sa ny ara-dalàna misy fifidianana daholo olo le nampitelopolo reo mba totonga maranapaka kely ino projet ty sortany de fisy afisiny ravalomana zaho izy mifidy pasteur Mayolina karaha ny anay ty razo avinatra zany fa hoarinan'ity famparanam-bavao ty dia hoaranao ny fandarana tapatapakatra fandarana izay dia ny candidat laharana fa efatra amby telopolo pasteur Mayolina sy ny candidat laharana fa 10 Josékel no vahiny ity fandarana tapatapakatra izay atolotra rasony sy roty ity manasatsika rehetra zany anaraka izay aoriana zao fampalalam-bavao izao eo amin'ny page ny fitaterana kosa dia efa nisy ny marimaritra iraisana mpamily ny fiara karetsaka sy ny kaominina Antananarivo renivohitra manoloana ny fananganana tsena vy izay naoriny kaominina etsy amin'ny faritra andohana analakely izay toerany fiantsonana ireto fiara karetsaka eto an-drenivohitra ireto niteraka olana mantsy zany teo aloha ary fantatra ihany koa fa mandovola isan-taona ny taxi na miantsona etsy amin'ity toerana izay novainy ny kaominina Antananarivo renivohitra ho lasa tsena ity nazava nefa ny kaominina fa mba anenana ny mpivarotra amoron-dalana no antony tsy maintsy nananganana an'izany tsena izany misy kosa ny vahaolana izay ho atolotra nyreo mpamily fiara karetsaka eto Antananarivo renivohitra tsena ity miamitombo isan'andro ireo mpivarotra amoron-dalana eny Analakely amin'izao fotoana izao mba hanenana ireo mpivarotra ireo izay miteraka fitohanan'ny fiara sy manimba ihany koa ny endrika ny tanàna no nahatonga ny kaominina Antananarivo renivohitra nanorina ny tsena vy raha ny fanazavana. Nitarena nefa ireo mpamily fiara karetsaka manoloana izany satria teny amin'ny tompo-piantsonan'izy ireo teny andohana Analakely no nanorenana izany tsena vy izany. Tsy nisy ny fampiresana raha nambaran'ireo mpamily fiara karetsaka fa tamin'ny alina no naorin'izy ireo ny tsena vy ka tsy nanaiky reto farana satria tsy misy tompo-fiantsonana intsony.
Nanipoka mazava tsara ireo mpamily taxi fa mandao vola isan-taona amin'ny kaominina izy ireo ary manana dalàna ahafahana miantsona eny andohany Analakely. Nangataka ireo mpamily fiara karetsaka mba hisiany fampiresahana meloa raha sendra misy ny etaetanay aloha zany dia tokony mitazona ny teny nomeny foana na ny commune na ihany koa izay mampiasa ny stationnement dia ny tsotra fotsiny le izy mifanaja rehefa hoe stationnement ho an'ny taxi dia ho an'ny taxi zany mampiasa ny toerana raha toerana ivana dia ngambany kosa ny ajaina ny hoe mpivarotra petraka trano vy dia izay zany ny ansotomana ny tompona andraikitra ao anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Marina fa hoe fandaminana no atao fa mba fandaminana asiana rindran-damina ihany koa zany. Ny fampilazana aloha tena tsisy lisy tonga dia amin'ny alina le izy nataony dia tsisy fifanajana tsisy fifampiresahana akory zany taminay fa tonga dia napetraka fotsiny le trano vy tamin'ny alina dia maraina le izy zay gagabe fa onty trano vy ao aoriananay ity nefa ny tena tsy mety le izy tokony hoe fampiresaka zany. Fanarahana tsisy hoe afa-po fa indray moa izay ny antso mpanao gazety dia efa tonga dia nasorony zareo le izy dia zay zany zava-dehibe hoe tena namaly ny antso izy efa misy moa ny marimaritra iraisana amin'ny rotonto tamin'izao fotoana izao nafindra eny Sorany aoriana commune ny tsena vy vao nahorina. Efa manomboka misy mpivarotra tonga eny mampiasa izany tsena vy avoany ambola mitony disatisa eo amin'ireo fianakaviana roa izay voakasika ao anatin'ity raharaha ity. Efa nisy ny fanailanana izay nataon'ny fokotany sainga nandamoka izany. Anisy araka izany ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo fianakaviana ankilany izay ravatrano ary mangataka ihany koa ny amana ity olana ity satria ny fianakaviana andaniny izay milava fa tompon'ny trano dia nandrava izany tsy nisy fampandrenesana akory atao anatin'ity raharaha ity. Nanatrika izany ifinaritra rakotomavo ateo amin'ny sariny rivo rakotondina. Fantatra mazava ny antony nahatonga ny fifanolanana teo amin'ny fianakaviana Rasoanatondro sy Razanamasy izay ny afara tamin'ny fandravana trano ny alakamisy fa 4 ny volana oktobra lasa teo teto amin'ity fokotany Andramomanalina avoany ity. Raha ny fanazavany ny solotena n'ireo fianakaviana Trabona nefa dia tsy nisy fampandrenesana mialony amin'ny tokony alana amin'ny trano. Ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny vaditany no tonga namoaka ny entan'izy ireo sy nandrava ny trano avy hatrany tamin'io andro ny alakamisy fa 4 ny volana oktobra io. Solotany angan'ny olana zany raha zavatra fantatsay rehefa nandray zany ny ady teo amin'ny zareo tota dia nakeny amin'ny domaine sy nakeny amin'ny tribunaly dia zavatra hitanay teny na nileny zareo re titre re taloha le 18427 fa lasa nangataka solo titre ary zareo dia avy eo nisy vaditany raha ny zareo nitondra taratasy hoe fialan'ny tanàna Rasoanatondro miala tsy misy atakandro tsy mbola malala voto atony zay fa zao zay vao mezaka mahafantatsa ny voto aton'ny ady hoe inona ny antony nandoasina anay miala eto amin'ny tanàna nefa ny netsatany sany zareo ny tany amin'izao fotoana izao rehefa misoratra amin'izy efa tsy amianada nefa ny voto aton'ny nazahoan'ny tany tsy mazava aminay. Entsekilan'izay anefa niezaka nampiona ny fianakaviana rotota hamahana izao olana izao ny teo anivo ny fokotany saingy tsy tanteraka izany. Ny andraikitra niraisin'ny fokotany zany dia nanao tatitra tany amin'ny commune dia efa nidina taty zany zareo dia efa nisy koa solotena mandeha tany amin'ny population dia hoe resaka loza-boajanahary zany le izy fa hoe ravatrandro zareo dia resaka tany dia tsisy zavatra azondry zareo atao fa nalefa ny tany amin'ny aménagement de territoire dia hoe nitaratasy avy any amin'ny aménagement de territoire indray nentina makany amin'ny population dia zay vao makany amin'ny BNCC dia zavatra azona natao aloha zany nakandisitra ireo olona ravatrano ireo dia nandefa azy tany amin'ny dispensaire toana ara-pahasalamana zay aloha zany nataonay hatreto. Raha ny zava-misy ety an-toerana aloha dia mbola mitoby eto amin'ny tokotany ity ireo fianakaviana ireto. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny raharaha mahakasika ity ady tany ity.
Izay ny tetsy amin'ny fokotany Andriamanilafony fa any amin'ny fokotany IDINTA KAOMIN'AMBOHIDRATRIMO kosa dia mitaraina ireo mponina manoloana ny fandrofana rano-tany izay ataon'ireo sinoa amin'izao fotoana izao, miteraka fahasimbana ho an'ny tamboho, eo ihany koa ny tamboly sy ny fambolena maro isan-karazany izay ataon'ny mponina any an-toerana moa amin'izao fotoana izao izay fandrofana tany ataon'ny teratany sinoa izay. Ankoatran'izay ihany koa dia nanamafy ireo mponina fa tsy nisy akory amin'ny fifanarahana izay natao mahakasika an'ity fanaovan'ny sinoa fandrofana rano-tany ity. Itsikila nefa ny ben'ny tanàna milaza fa efa nisy ny fifanarahana izay natao mialohan'ny ao anatanterahana. Nisy araka izany fihetsiketsehana izay nataon'ireo mponina ireo ho fanoherana an'izay fandrofana rano-tany eny amin'ity fokotany IDINTA KAOMIN'AMBOHIDRATRIMO ity. Hitantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika an'izay vaovao zay hoe ny raha olo manantsoa teo amin'ny sariny afitra lalaina. Olona miisa ena no milaza fa tompon'ity tany ity ary izao nalainy sinoa izao. Tsy ireo tompo-tany ireo ihany anefa no mijinja ny vokatra ity fakana rano-tany tafahoatra ity fa ny mponina iray manontolo. Lavaka avokoa ny tanàna toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Rehefa tonga nefa ny fotoam-pahavaratra tahaka izao dia miangana amin'ity lavaka ity ilay ranon-orana, avy eo dia midina makany amin'ny tamboly ary izao miteraka fahasimbana izao no ity lavaka ity fanarian'ireo sinoa ilay tany tsy ilainy. Tsy vitan'izay fa miasa tsy mijanona ireto sinoa ireto indrindra fa amin'ny alina. Misy araka izany ireo trano andalovan'ilay fiara lehibe mitatitra ilay rano-tany no mitritra vokatry ny fandehanan'izy ireo mafy loatra. Toy izao ny fitarainan'ireo mponina manoloana izany. Na dia hita hoe fambolena sy ny razanay dia tapajanona tany anatin'io tany io ara dia tsy hitanay tsotra amin'izany. Ka dia noho izany izay malahelo izay satria izay ara fitopolo taona ty mbola tsy nahavarotra ny tany io na ny ray aman-dreninay dia tsy mihera tsy midinika izy taminay nefa ny anananay taratasy ara-dalàna. Ary tsy manakana ny fanatsarana ny tanàna na Ambohidratrimo na atao arabe fa le exploitation sauvage ajanona tanteraka mihitsy fa raha ohatra ka hampiady anay amin'ny sinoa ianareo izay efa niteny teo tamin'ireo sinoa ireo fa ianareo mpiasa malagasy mitovy aminay fantatro efa mamely teny ianareo kanefa nareo naporosihan'ny olona hiady aminay io fokon'olona ka noho izany mba miangavy aminareo izay ohatra mpitondra fanjakana na ohatra ka nanao fanarahana tamin'io zavatra tanina io zay tsy niarahana taminay akory dia miangavy zay mba tsy hanao exploitation sauvage mpitehana ny tanànanay fa averena milona io tany io dia mineranareo ny lany izay laninareo izay lany teo fa tsy hamelanay io na hoaiza na hoaiza. Zay fitrandrana zay heverina fa tsy maraka ny tokony izy zay ny antony zany atron'ny maly nampijanonana mihitsy teto tanàna ity asa ty tonga teto ny fokon'olo efa atron'ny maly nanajana ty satria maro loatra ny zavatra zay tsy manara-dalàna tsy le asa atao no tsy mety tsisy manakana mihitsy fa le fomba nanaovana azy zany tena tsy manaraka ny tokony izy ary mety mahatonga fahatezerana ho an'ilay tompon-tany hoe ahoana no dia mandeha tsy akijanona mihitsy ary tsy misy hoe fandehanana mora fa indrindra amin'ny alina mandeha mafy dia mafy mihitsy zareo dia misongosina izany ny tanàna eny amin'ny misy anay zany misongosina ny trano ary mitritra mihitsy ny tranonay. Zato mahery mihitsy izay ny eo amin'ny tanànanay eo mitritra trano. Efa nisy ny fifanarahana nataon'ny tompo-tany tamin'ny kaominina raha ny fanazavany ben'ny tanàna ary nambarany ity farany fanomena vola valo tapitra ariary ireo tompo-tany ary nisy ny sonia momba izany nandany fisiany izany anefa ireto mponina. Dimy tsy nahazo fa le teraka ranivo ihany nahazo tamin'io tany io eny fokon'olona rehetrarehetra eto izany eny na mpandovan'io araiza ny razanay teo zao natao zao fasana ny trongisy ny razanay nalainy hatramin'ny toalana n'inona tsisy tsony ao raha olona ray mangalatra koa nakana izy tao olona kosa maka tolapatinay ngamba tsirary tena marina mihitsy izany tolapaty tao raha tsy misy hita tsony fa fasana efa lasany annetiny amin'ny camion annetiny ihany le fasany le faty rehetra tsisy nanao sy ny izany tany amin'ny komina tany fa fanarahana tany hoe anolo vola zareo izay nanaovandreo sy ny fa tsy nisy resaka sy ny hoe mamihana zany eo anolo ale vola vidin'io tany io fanarahana tany fa tsy ny hoe mamela lalana ny zareo akoriny izany misy ny nataon'le ray aman-dreny enina eto amin'ny komina tamin'ny latinainy. Efa nisy voalaina rehetra zany tsisy hoe laina fa reo izy reo kaiky reo anajanona lasa io zao anakara
le olona soloky tamy voalohany dia tsy samy seho eto satria zareo naka tany dia naka le vola fa izahay zany mba hitsinjovana an'le manaraka zay mbola tediavin'le solo hotrandrany dia za zao mihitsy nitsangana atetsy nanao an'le solo ajanony laisany io fa tsika malagasy ny ady eto fa kay zay mifanaraka tamin'ny mera tary vao tamin'ny Mbatsinaina zany tany mera nanao hoe ajanony io fa tsy mety zay dia nanaiky mera hoe ajanoko io rehefa tonga amin'ny io dia misy tany kely fotsiny io zay eo ambany io sokiro kanefa za tonga aty mahita fa tena mbola tongisina le tany ka dia mialaky beto anarana azafady. Voafaritra tao anatin'izany taratasy fifanarana novakena izany anefa ny fisiany vola valo tapitrisa ariary no menandreo mponina izany. Angatahin'ireto vahoaka araka izany ny fanajanonana ty asa ity faran'izay aingana ary koa ny amerenana amin'izy ireo ny tamin'izay tokony ho azy ireo tamin'ny fakana tany tsy misy fiarana ity. Nanaiky kosa ny ben'ny tanàna fa hanampy sy hijery akaiky ny vahoaka manoloana izany saingy mbola tsy fantatra kosa ny heviny hatreto mahakasika ny fanajanonana ity asa ity. Ho fanomezana asa ho an'ny tanora malagasy kosa dia piasa manodidina 10,000 no iraisana asa ao anatin'ny fandalovan'ny ilay asambona ny BÄTEU de CROISIÈRE raha ny fanazavana izay noentiny tompona andraikitra fiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny firenena maorisiana sy ireo firenena hafa moa no ahafahana manatanteraka an'izao fampidirana piasa ao anatin'ity BÄTEU de CROISIÈRE ity. Tantely rabe ny lalana sy tiavina rakotondrina. Ireo mahay ny kolotare amam-bika sy fanorana no voakasika amin'izany fandraisana piasa izany ary ilaina ihany koa ny fahaizana amin'ny teny anglisy. Iray volana ny fanofanana any Londres ka mandritra ny 9 bolana ireo piasa ny miasa eny ambonin'ny sambo. Manodidina ny 20 taona hatramin'ny 17 taona no iraisina amin'izany. Araka ny nambarany ao amin'ny CSCS international dia 10 tapitrisa ariary ny karaman'izy ireo. Amin'ny volana febroary indray ny fandalovany manaraka eto Madagasikara. Ny coiffure, esthétique, onglerie, coach fitness, des spa. Dia eo amin'ny ankizy firy eo zany no eritreretinareo alaina? Maximum be dia be. Tsika tsy araka raha fahitana raha mifatanay azy satria tsy hoe niveau zany. Izay ny mahakasika an'iny fa mpifantarina hatrany ianao fa orinan'ity fampalalambavao ity zany dia isy ny fandarana tapatapakaritra ity fandarana ity dia miopana bebe kokoa ho amin'ny fampelezakevitra izay totsaintsika zany eto Madagasikara ahitana adihevitra ihany koa izy io iarahantsika amin'ny andriamatoroty Randria Mandranto izy io moa dia nahazo maripahaizana momba ny aménagement de territoire nianatra tany Paris. Manampahaizana mahakasika ny géopolitika option de défense ihany koa ny tenany ary anisan'ny tompona andraikitra ny serasera teo anivony organisation misy izay anetana ny fandarana ankoatran'izay dia anetana izay fandaran'izay ihany koa andriamatoa Rasson Pascal izay manampahaizana momba ny science de l'éducation ananany amin'ny maripahaizana bac plus 5 moa izany izy moa dia piasa eo anivony commune Antananarivo renivohitra. Ny vahintsika kosa androany dia i pasteur Mayol sy i José samy candidat ho filopirenena moa izy mirala ireto azatonona ary fa isaky ny talata ariva sy ny alakamisy ariva amin'ny valora sy sasany tahaka izao zany no anaranao nyity fandarana tapatapakatra ity atapitra ny fampalavaoantsika manasantsika rehetra anaraka an'izay fampanaraka izay fandarana tapatapakatra izay aorianan'izao fampalalambavao zao izay kosa mamy fotoananao ho amin'ny raha mpitso indray manapitafatoko lasy tongovavy.